Efa nalaina orinasa naraka fampiofana arakasany aminy ireo mpiofana mendrika indrindra tao anatin'iny andiany iny. Enina laseo nivon'ny orinasa BOA ary 10 hafa kosa nanaraka fampiofanana any amin'ny Sherite Ambatovy. Fa fototry ny fahombiazana ny fitohizana makany amin'ny fampiofanana teknika sy arakasa, ny fampianarana mamaky teny sy manoratra sy ny fiverenana miditra an-tsekoly indrindra ho an'ireo any ambanivohitra. Mikasika izay indrindra ary dia natolotry ny ministera ny fampianarana omaly tamin'ny fomba ofisialy ny méthodologie afide sy asama. Andao arahantsika ny fanadihadiana makasika an'izay ny Lova Ramanantsoa misariny mamy Rasoanaivo. Natolotry ny ministera ny fampianarana sy ireo mpiara-piominantoka aminy tamin'ny fomba ofisialy dia tsy amin'ny Beratana nomaly ny méthodologie fampianarana mamaky teny sy manoratra antsoina hoe afide sy asama. Ny voalohany dia ahafahan'ireo zatovo 12 taona miakatra mahazo fahaizana fototra manoratra mamaky teny ary manisa ao anatin'ny 7-20 andro. Ny méthodologie asama kosa dia ahafahan'ny zaza 12 taona mandalina ny fampianarana fototra amin'ny kilasy voalohany ary avy dia miroso amin'ny fanadinana CEPE ao anatin'ny taom-pianarana ray. Mba ahafahana miroso amin'ny fanapahariana ireo méthodologie roa ireo any amin'ny ireo iantefana izany dia ny tontolo ambanivohitra dia nisy ny fampiofanana mpampiofana. Misy 30 arak'izany ireo nahazo tombontsoa tamin'izany avy amin'ny andiana antsoina hoe andia ary navoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly hatrany. Tafiditra ao anatin'ny fandaran'asa fanamafisana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy ny fampiofanana teknika sy arakasa ho an'ny tanora tambanivolo izay nanajanona fianarana antsoina hoe CAPT, EPT, EFTP, vatsiny UNESCO vola miaraka amin'ilay tetikasa formaprod izany rehetra zany.